Iresaka kely anareo an'ity bandy ity ty lanina. Atao ty izy mantsy tena voahenjika tamin'ny fomba manara-penitra no sady mbola misy manan-kihana ihany koa. Voalohany le fomba fijerintsika amin'ny Frantsa sy ny frantsay. Tsika zao reto efa 2025 tsy ny fomba fiteny frantsay no ratsy, tsy ny culture frantsay no ratsy, tsy ny sakafo frantsay no ratsy, tsy ny olona frantsay no ratsy, fa le politika gouvernemanta frantsay ampiasainy Madagasikara ny ratsy. Zany hoe le olona membre ny gouvernemanta frantsay manao an'le politika no ratsy. Noho izany diso be mihitsy nareo raha mahita frantsay mandehandeha eny Analakely dia hopainareo amin'ireny le olona. Tsy tokony izany intsony ny niveau. Fa raha ohatra hoe tonga any Macron, afaka hopainareo izy. Raha misy membre ny gouvernemanta hafa tonga any, afaka miteninareo izay tsy mila frantsay, mialanareo afaka hopainareo izy izay. Tokony any le niveau. Fa ny frantsay rehetra izay tonga any dia vahoaka fotsiny ihany, vahoaka. Ka na vahoaka ao amin'izareo raha misy tsy mankasitraka an'ilay politika ataondry zareo amin'ny Madagasikara, dia nefa izy ho voaompanao ireny. Tsy tokony izay intsony izany le niveau. Izay ny point voalohany. Dia ny point faharoa, ity somary mampalahelo ihany. Dia lanina moa izany teratany vahiny dia tratra izy dia vetivety dia navoaka. Fa na septa zao hatramin'izao ka izy mbola mihidy ihany. Za koa raha tsy nalala hoe mbola mihidy ihany ka izy. Dia tena mampalahelo dia zao, tsika vahoaka tsisy nitaky niveau any, na za tsy nitaky, tsisy. Satria ve izy hoe tsy de nalaza, sa hoe izy teratany malagasy dia afaka ao aloha izy tsy haiko. Fa za zao tena tsy nalala an'le izy ary izay ny atao le point faharoa itenenako eto amin'izay hoe avoay izy, fa maninona moa izy no hidianareo any, avoay izy. Dia ny point fahatelo amin'izay dia ity, momba ny influenceur. Nareo reto aza manome tsiny influenceur ao Madagasikara zany hoe satria izy miaraka raitsy-kombakomba amin'ireo dia zay. Inona moa zany tena hoe napidy an'ity lanina? Satria izy nanao vidéo tifitra karana. Eto amin'ilay vidéo moa zany izy teny tsotra fotsiny hoe misy orinasa manao ampihimamba ny harena malagasy, fa tsika samy connaît daholo hoe karana zany resahany zany. Dia iny amin'izay moa zany nahatonga anazy tratra sy ny ohatran'iny. Dia iny amin'izay miteny le misy manakena le influenceur malagasy sasany amin'izay, rehetra efa miara-miasa amiko, inona intsony ny an'io, reo fa tsy miteny, tsy manao ininona, reto tsy ianareo ny compte renseigniable raha il y a 2 ans passé. Efa tamin'ny 2 taona lasa na tamin'ny herintaona dia miseho amin'izay le izy sao dia omenareo tsiny izy. Tokony mieritreritra kely ihany. Dia lanina matoa izy afaka miteny dia tsy manana contrat amin'ireo izy zany, tsy manana fifandraisana amin'ireo izy zany, dia afaka miteny izy. Fa le tsy afaka miteny aza ampiampona, dia le afaka miteny aza enjehana ihany koa. Za zao afaka miteny dia hiteny aza hoe tena efa ela moa zany no teny anareo hoe tsy rajoelina sy ravatomanga rery ihany no mpihinanao, fa misy koa ny karana. Efa ela no teny anareo an'izany ary fotoana zao ngambany hijerena akaiky an'ireo karan'ireo amin'izay. Hoe tena iza ny karana manao tsindry azo lena amin'ny orinasa malagasy mampijaly mpampiasa, tena fotoana zao ngambany hivoarana. Io mantsy karan'ireo mantsy tena manana finance zavatra be dia be ao Madagasikara ao, izay tsy asahin'ny fitondrana mikidika anazy ireo. Fa ngamba fotoana zao, rehefa hiova ihany tsika ao anatin'ny fanavaozana ihany dia fotoana zao hiovana, hijerena akaiky an'ny zareo amin'izay koa. Hevitra ihany anahy zay fa tsika rehetra ny samy mandinika. Izay ny zava-misy dia mirary soa daholo.